miarahaba antsika iaby zay manaraka an'izao vidéo zao ary harabako manokana atsika longo iaby tsisy anavaha atuliary etoa. Manao ty vidéo toy androany satria maro ny kaiky ny fanontania baka amitsika longo na mampiara-miasa hoe aia positionao rahalahy par rapport amin'ny raha misy nandalo amitsika teto anatin'ny andro maromaro lasa zay. Eto koa aho de mahatiaro tegna ho manana adidy na responsabilité bevata avao koa satria laha misy ny fokotany zay ataoko hoe le plus proche zany hoe classe de la batterie na hoe io andaboy zay napiteraky resabe io de isan'izay ny fokotany misy ahy. Tsia zay fa anketraky. Io anketraky io nefa tanindrazako du côté paternel. Zany hoe mahatsiaro tegna ho tandrify androany laha hiresaky eto en tant que hoe natif de Tuiliara na koa hoe citoyen manahaky citoyen iabiaby avao koa manday ny fanehoan-kevitsy par rapport amin'ny angle zay ahitahako ny raha misy mandalo eto amitsika zay. Point roa ny handesako fanazava eto fanehoan-kevitsy. Eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina raiky de eo amin'izay ataoko hoe ny fisiany tsy fitovia-kevitsy amin'ny hitsanganany ty orinasa zay trandraky fa sy mainty eto amitsika toy. Eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina zay ro hanomboako azy. Hoy kitiahy surtout ho an'ireny zay hoe ray aman-dreny matetitetiky nanao fanambarady teto amin'ny tambazotra tsiratsira mahakasika an'ty resaka fitsandrahana ty zay. Laha misy ho aho ny fokotany zay ataoko hoe mariny an'izany andaboy zany de isan'izany ny misy ahy. Ary tsy ny fokotany koa fa maromaro ny fokotany zay ataoko hoe manodidy an'izany hoe andaboy zany. Ka ny tiako ho ampita ray aman-dreny de hoe misy olobe, misy ray aman-dreny amin'ireo tanà reo ao koa. Ekeko fa ataoko hoe tanà Iarahamana toy fe misy ny tandrify, misy ny talaky. Ka aoka atsika mba tsy fanitsaky plaque bandy mba hahoapetsatsika zay ataoko hoe minimum de respect na koa hoe considération ho an'ireo ray aman-dreny ao am'izay fokotany ataoko hoe tena touché amin'ny raha mahakasika ny andaboy zay. Nareo hijoro amin'ny mahapilasy mahoe amin'ny ray aman-dreny tsy manana olana am'izany aho. Ny ray aman-dreny ane no ataoko hoe ny aloko mampanitsinitsy tanàtsika toy io hoe ray aman-dreny roa ataoko hoe zay ny adidiny ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina de hoe mpitady vahaolana lafa misy ny disadisa fiarahamonina. Ka aoka atsika mba tokony hipetraka am'izay plasin'ny ray aman-dreny zay mba ataoko hoe tsy incliné amin'ny rakoto, tsy incliné amin'ny rabe fa zay ny mahazo abolatsika gasy zay manao an'izao any hoe ny tany misy olobe hoe tsy mialy zaza. Tena tsipy avao ahy zay ho andesitsika hanatsara ny fiarahamonina atsika satria hoe aho hoe mitose olo maro zay ireny fanambarà reny fa mba tokony mbola anjalanjatsika avao mba hiampezitsika ny tempérament eto amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ny faharoa zay ataoko hoe ny tsy fitovia-kevitsy amin'ny hoe fitsanganany ty orinasa zay hitsandraka fa sy mainty amitsika eto. Laha ataoko hoe ny fototsy ny olana ny fahitahako azy hoy aho de zao hoe resaka communication tena hitako olana amin'ny fiarahamonina atsika zay miteraky tsy fitovia-kevitsy. Areto mialatsiny ho amitsika namana mpanao politika fa ny zava-misy amitsika eto de ny mpanao politika ny tena hita mivoy an'ty resaka fitsandrahana fa sy mainty toy amitsika eto. Alors que lasa langage politique zany ny tena hita bebe kokoa par rapport am'izay hoe fifandresian-dahatsy ara-tekniky. Ka ho ahiko manokana laha ny fahalalako an'izany resaka miny zany de hoe domaine tekniky ny fahafantarako azy. Zany hoe mana teknisianina atsika gasy afaky maneho hevitsy soa mahakasika an'izay raha zay laha ohatsy ka ilatsika ny ataoko hoe ny fandraisana fanazavana ara-tekniky. Zaho hoe taloha zany androany ataoko hoe tsy hiresaky ny côté tekniky fa ny fiarahamonina no tena tiako hoe hisian'izay filaminana amitsika eto zay. Ny côté technique moa ataoko hoe izy resaka environnement, ny santé, ny capital humain, ny hygiène fa mbo afaka ho abordetsika ho ataotsika sujet manaraky laha ohatsy ka ilagny tokony hanehoantegna ny point de vue tegna par rapport am'izay resaka côté technique zay koa. En tant que jeune politicien zaho eto de mikaiky antsika zoky zay aho amin'ny fanaova politiky laha amitsika etoa. Fa kosa mahatsiaro tegna ho manana adidy am'izay ataoko hoe tanà iarahantsika mana toy zay. Fiangavia ty ahy ho amin'ny ataoko hoe amin'ny mba ho ajanotsika ireny fanehoan-kevitsy zay ataoko hoe mifandrangitsy laha afatsika ro maneho hevitsy amin'ny mahampanao politika antsika reny. Tsy hisy hanatombony am'izay ataoko hoe resaka koronta amin'ny fiarahamonina atsika eto zay.
Ny raha mahasarotiny antsika iaby eto androany io de zay ataoko hoe ny fitiavatsika tanàtsika toy ho soa, ny fiarovantsika tanàtsika toy tsy ho raty. Ka aoka mba ho apetratsika zay ataoko hoe ny tombotsoa ambony tiliara. Ndao hiaraha manenty ny tombotsoa ambony tiliara. Ino le tombotsoa ambony tiliara tiako resaha etoa de zay ataoko hoe ny filaminana. So de hisy anao interprétation koa. Ny filaminana no zava-dehibe amin'ny fiarahamonitsika aloha. Tsy afaky handroso zao tsika laha tsika ro sanatsiany resaky hoe ifampitipatipaky, ifampiantsy. Ka tena tsipy iaho zay mahazay fanaova politika ho antsika zoky mpanao politika. Ny amehezako azy am'izay resaky iaby zay de tsotra raha raiky avao. Fa nisy ny fifampiresaha, tsy hoe tsy nahavita zay mifampiresaky iaby teto zay. Ka laha mbo misy ny tsy afapo, satria hitantegna ny menimeno hoe manino zahay tsy nikahy, manakory zahay tsy considéré, de ndao hiresaky entre antsika zao, tsy resaka du côté national fa côté régional amitsika eto, politique régionale. Hoe hanao table boribory ho kahihy aby ny zay ataoko hoe ny olo touché, ao ny fokotany, commune, ny ray aman-dreny, société civile, ny mpanao politique na ny pomba na ny manohitsy an'ity resaka fisiany ty fa sy mainty toy amitsika eto toy, ho kahihy hanao table boribory hoe hahitantsika hoe ino ny tena problème zay itsangany tsy fitovian-kevitsy zay. Laha fa mifampiresaky tsy maintsy mahita vahaolana. Vazaha zao aza ho avy bakany, ho haitsika ny mifampiresaky aminy, ka tsika samy tsika raiky eto koa va ro tsy ahay fampiresaky, tsy ahay fampiheno. Ataoko hoe talohan'izao raha iaby zao tsika ny longo, surtout tsika toliara eto manana an'izay culture tsika hoe mifamonjy, mifanenga, ka horavatsika koa va raha zay androany no fisiany raha io. Fa ndao iaho ifampiresaky hahitantsika hoe ino ny tena problème. Même na zaho na le vahoaky reo koa mba curieux hoe ino ny tena marina ny ao anatin'ity resaka fa sy mainty toy. Handay vokatsoa ve sa handay vokadratsy amitsika eto koa ny hijoroany ty société toy amitsika eto. Ka ao anatin'ny fifampiresaha no hahitantsika an'izao, tsy mivola hoe ho positif na ho négatif ny ho zay hoe vokatsy n'izay fifampiresaha zay. Fa aroso aloha ny fampiresaha de ho hita eo hoe ino ny marimaritsy raisana. Fa ny zava-dehibe tiako tsindria ampoloko hoe ny filaminan'ny tanàtsika toy, ny filaminan'ny fiarahamonina amitsika etoa, zay ny tena zava-dehibe. Zay ny bazin'ny fiainatsika, zay tsika vohilitsy amin'ny etapy hafa manaraky. Tsy ho ataoko lava ny resaky fa tena tsipy ho ny mahalala ho iaho zay resaky aby nataoko teto zay. Laha misy ny soa rambeso, laha misy ny tsy raty ampolio amiko toy zaho zay nanao ny le fanehoan-kevitsy zay. Misaotra antsika iaby ny heno hatramin'ny farany, misaotra tompoko lahy, mankasitraky tompoko vavy.